Miaraba tsika rehetra indray ry havana ny tokantrano any izay manaraka ity afatr'Andriamanitra ity izay omeny antsika androany. Mialohan'izany nefa dia aloha tsika hivavaka aloha ngataka anao any tokantrano any mba miaraha mivavaka amiko ianao ary ngatao ny fanahy masina mba tena pahery anao sy hanokatra ny saina mampanahy anao azahoanao mandray tsara ny afatr'Andriamanitra izay ho ataontsika eto. Vavakantsika. Raha io misaotra anao lehibe aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanakao. Raha mbola nomenao fotoana indray izahay hiaino ny teninao. Dia ilay teninao izay voalazanao fa aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Koa mangataka indrindra aminao aho petrao eto ambavako ny teninao ary mangataka indrindra koa ny fahafenona ny fananao masina mba hametraka ny teny eto ambavako ary koa hanokatra ny sain'ny olona rehetra na iza toerana misy azy mba azahoany mandray tsara izao afatra izao. Misaotra indrindra Tompo anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra. Tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izany vavaka izany. Amen. Androany tsika ry havana, misy tenin'Andriamanitra tena apetraka ny Tompo tato anatiko mba ho zaraiko aminareo izay hitanao amin'ny Amosa toko fa 4:12. Ngataka anao raha manana baiboly ianao ny tokantrano any sokafy. Izao le vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe satria anao zany aminao aho izy dia miomany ianao hiaona amin'Andriamanitra ao. Zay le afatr'Andriamanitra. Marina fa nanomboka teo amin'ny zanak'Israely Andriamanitra no miteny an'izay farany marina ho antsika zanak'olombelona rehetra no tena nametrahan'Andriamanitra ity afatra androany ity zay noheveriko fa tena afatra tena sarobidy ary tena mila tandremana tsara satria Andriamanitra ry havana rehefa miteny tsy mba miteniteny foana izy fa tena tonga amin'ny fotoanany mihitsy ity afatra ity ho antsika rehetra. Averiko indray mandeha le teny amin'ny le nivakiako teo le amin'ny Amosa toko 4:12 hoe satria ozy anao zany aminao dia miomany ianao eona amin'Andriamanitra ao. Maninona moa ry havana Andriamanitra no mametraka an'izany teny zany? Maninona izy no mampiomana antsika? Zao ry havana rehefa mandinika an'ity tenin'Andriamanitra ity aho dia misy tenin'Andriamanitra zay koa nambariny ao amin'io boky ny Amosa io any ny 7. Misy an'izao teny zao hoe tsy manao na inona ozy Jehovah Tompo raha tsy mampilaza ny heviny aloha amin'ny mpaminany mpanompony. Tsy manao na inona. Zany hoe tahaka zao zany. Ity Andriamanitra ity zany alohany hanaovany zavatra anankiray eo amintsika, eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia misy afatra ampitonain'Andriamanitra ny mpanompony. Androany ianao zao maheno n'ity afatr'Andriamanitra ity na iza toerana misy ianao tsy tonga ho azy ry havana ny tenin'Andriamanitra fa tena tonga amin'ny fotoanany mihitsy izany afatr'Andriamanitra zany fa misy zavatra ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Fa ny toromarika anankiray mba tena tiako mba omena antsika aloha mialohan'ny tena hidirantsika lalindalina amin'io afatra nomen'Andriamanitra io dia izao. Raha te hita fahombiazana ianao ry havana misy teny amin'ny Jakoba toko 1:12. Zao le voalaza hoe aoko pakato ny teny ianareo izy fa tsy piainy fotsiny fa lasa mamitaka ny teny ianareo. Za ry havana tena hitako hoe anisany anankiray tena ilaitsika zanak'olombelona indrindra ho anao raha zanak'Andriamanitra koa nateraka indray ianao ary na mbola tsy nateraka indray azy ianao zao ny ataoko aminao aza enona fotsiny miamisofinao amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena mitaky zafady fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ireo tenin'Andriamanitra marobe ato anatin'ity soratra masina ity ry havana. Tsisy tonga ho azy ireo nanomboka hatrany amin'ny Mosesy Andriamanitra nametraka teny be dehibe ka hatrany amin'ny faran'ny apôstôly Jaona nanoratra ny bokin'ny Apokalipsy nataon'Andriamanitra tena amin'ny fotoanany mihitsy ireo teny ireo mba ho renesitsika
zao aza mikasika an'ity fanomanany ity a maninon'Andriamanitra tena mametraka fanomanana ho antsika ry havana. Reto misy zavatra anankiray mba tiako omena anao, zavatra anankiroa ny tena marina hitako ato anatin'ity soratra masina ity mahatonga an'Andriamanitra mampiomana anao. Ao amin'ny Hébreu 7:7-20 misy an'izao teny zao: tahaka ny olona ozy izay notendren'Andriamanitra no faty indray mandeha, ary rehefa tanteraka zany dia hisy fitsarana. Zany hoe tsy maintsy maty ny olona eo anatrehan'Andriamanitra. Inona no natonga n'le izy, natonga n'le fahafatesana? Hoy koa ny soratra masina any amin'ny Romanina 5:27 hoe nanota ny olona, fahafatesana ny tambony ota. Noho izany dia zao tsy maintsy maty ny olona. Rehefa Andriamanitra miteny izany ary manaiky aho fa be dehibe ny fikaroana ataon'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fanafody sy ireo karazana zavatra marobe hoentina analavana ny fotoana, fa Andriamanitra ry havana eno tsara. Rehefa niteny izy hoe tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, tsy maintsy maty ianao. Manaiky ato anatin'ity soratra masina ity ny fotoana anankiray ngamba tsy ahitan'ny olona fahafatesana dia le fiviany Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra, ary tsy ny olona rehetra nefa io, fa ny olona zanany zay fa vonona raha teo hiakatra eny amin'ny raon'ny lanitra, ny olona efa nandray an'izany atao hoe famonjena. Izany no tsy handalo fahafatesana. Fa raha mbola tsy tonga zany dia tsy maintsy marina ity tenin'Andriamanitra ity hoe tahaka nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka zany dia andalo fitsarana. Mba hiresaka kely aminao ry havan'ity fanambaran'Andriamanitra ty atao hoe andalo fitsarana ity, fa satria ilain'Andriamanitra tsika mahita an'izany ato anatin'ity soratra masina ity. Ity fanahy izay napetrak'Andriamanitra atao anatintsika ity, be dehibe ny olona tsy mino an'izany e, be dehibe ny manam-pahaizana tsy mino an'izany, fa zao androany alefa n'Andriamanitra ty teny ity ho amintsika. Jesosy raha tonga tetỳ ambonin'ny tany raha nisy angamba tena hoe olona tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany Jesosy Kristy, izy no anisany nanambara betsaka indrindra mikasika an'izany hoe makaiza ny fanahin'ny olona raha vao miala eto amin'ity zao tontolo zao ity. Santionany fotsiny ty resahako aminao nomeny Jesosy ato amin'ny Matthieu 5:5-20 ity. Misy an'izao teny zao hoe rehefa tsy manaiky amin'ny famonjena ny olona, rehefa tsy manaiky an'ity famonjena zay nataony Jesosy Kristy ity ny olona, dia zao ny voasoratra hoe ho any ny helo mirehetrafo izy. Andriamanitra miteny an'io, mety tsy mino an'izany ny olona ry havana, mety tsy rarahina koa zany, fa izao mahatsiaro ny tenin'i Jesosy hoe ny teny mpiano ny tsara azy, fa ny filazantsara koa ry havana tsy maintsy toriana ho ren'ny olombelona rehetra, na mino ny olona na tsy mino. Nanamboatra an'izany Andriamanitra. Jesosy Kristy, le Andriamanitra mitafy nofo mihitsy no miteny an'io hoe elo mirehetrafo. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 any moa azavainy misimisy koa le hoe elo mirehetrafo hoe fary mirehetrafo, ary tsy hoe fary mirehetrafo mirehitra vetivety na ampolo taona na 100 taona, fa zao ny voalaza zao hoe mirehitra mandrak'izay. Eritrereto nge ry havana zany hoe mandrak'izay, mirehitra mandrak'izay. Zany nge ry havana ny mahatonga ny filazantsara toriana, ary mahatonga ny Jesosy miteny mandehaninareo, toriana ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Zany ampandrenesin'Andriamanitra zao filazantsara zao ianao, ampandrenesin'Andriamanitra n'izany hoe Jesosy Kristy ny lalana. Raha te ho any amin'izany atao hoe Andriamanitra ianao na fiainana mandrak'izay ianao, azonao atao ny mamorona hoe mamorona mpanalalana hafa tahaka ny olona. Za zao na eno hoe ny eny zareo ny razana maty no ataon'ny mpanalalana, ny eny ny sasan'ireo karazana izay noheveriny fa olon-kendry misy teo amin'ny firenena rehefa maty dia lazainy fa reny ny mpanalalana. Fa androany ianao ry havana, ampisehoan'Andriamanitra ny fahamarinana lehibe ianao, Jesosy Kristy no lalana.
am'izao fahavelomanao zao sarobidy nge raha lasianabavy ny fahavelomana tena milaza anao sarobidy ny fahavelomana za mahita hoe Andriamanitra mihitsy mba toy miteny hoe 70 taona ary 20 taona raha tahinika amateza manaiky fa mety misy olona angamba mety mahatratratra any 100 taona fa zao ny ataoko anao matoa Andriamanitra nametraka an'io teny io ary nge zava-misy fa ny akamaroan'ny olona 70 isan-jato ataoko hoe 70 isan-jato aza maty alohany zany fotoana zany daholo ny akamaroan'ny olona matoa Andriamanitra miteny izany ry havana ary matoa Andriamanitra mandehanaka toriony filazantsara ho an'ny olombelona rehetra fa misy zava-dozy io rehefa tsy manaiky an Jesosy Kristy ho tompo ianao ka maty dia tsy maintsy mivatana any amin'io farimy rehetra fo io ianao hoy aho hoe anisany nanambara be dehibe an'izany Jesosy raha tonga tetỳ ambonin'ny tany ary ny rahan'ny mpianatra mba hitory an'izany hatrany amin'ny farany tany mba horenesin'ny olona mba tsy hanaonao foana ny olona amin'ny fandalovana etỳ ambonin'ny tany faharoa maninona koa ny olona nasiany miomana tsara hitako ato anatin'ity soratra masiny ity ry havana fa tsarovo tsara fa nanomana koa Andriamanitra raha manaraka ianao ohatra le any amin'le Lioka 7:20 any misy an'ity tenin'Andriamanitra ity nataony Jesosy tam'le jiolahy rehefa niaiky le jiolahy hoe tsarovy ary rehefa tonga any amin'ny fanjakanao ianao dia zao no nataony Jesosy tam'le jiolahy io hoe anio ny aonanao amiko ny paradisy mangataka aminao tsara jereo tsara ry havana tsy ny olona rehetra koa ny miditra any amin'ny tenenin'i Jesosy hoe any paradisy io nanomana fitoeran'Andriamanitra Jesosy moa teo amin'ny mpianatra raha mamaky ny Jaona 4:4 anao dia teny hoe ho avy aka handray anareo ary hitondra anareo ho any amiko any amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia misy an'io fiainana mandrakizay io paradisy io rehefa mamaky ny bokin'ny Apokalipsy 2:20 ianao afahandroany ianao ato moa ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity misy be dehibe manazava ary miresaka io fiainana mandrakizay io tsy ny olona rehetra ihany koa ny hiditra ary mbola veriko aminao tsara mahatonga an'Andriamanitra hoe miomana fa ny olona zay nanaiky nandray an Jesosy Kristy ho tompo amin'ny fiainany averiko aminao ty lalanyity satria tena hitako sarobidy amin'ny Romanina 10:7 ka hatramin'ny 10 misy an'izao teny zao hoe amin'ny vava no anekena ary amin'ny fozy no inona jerevy tsara io lalana tena tokony andraisan'ny olona natao hoe famonjena zany hoe raha manaiky an Jesosy Kristy tompo amin'ny vavan'ny olona ary mino amin'ny fo fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dikan'le vonjena ry havana dia zao raha maty ianao androany any paradisy ianao any amin'le fiainana mandrakizay io le voalasan'i Jesosy io mandrakizay koa io anao dia takan'le nambarako taminao raha niresaka taminao hitako ato anaty soratra masina le hoe farimy rehetra afo mandrakizay ity koa ry havana mandrakizay eritrereto nge ry havana zany hoe fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy ao anatin'ny tena fifaliana ao anatin'ny tena fahasambarana miaraka amin'izany atao hoe Andriamanitra zany ngataka aminao koa rehefa mba mana fotoana ianao jerevina ny Apokalipsy 2:20 fa hitanao ny sombony ny amin'ny fahamarinana zany atao hoe paradisy zany nge raha lasanabavy ny antony tena hitoriana ny filazany tsara zany ny antony tena hitoriana ny filazany tsara na izy anao mandreany zao zavatra ao na ny Amerika ianao na ny Frantsa na iza toerana andrenesanao an'izao miomana ianao fa iaona amin'Andriamanitra ao ary ny fiainana koa ry havana rehefa nandray an Jesosy aloha dia tsoroko aminao mihitsy fa mandra-pialantsika eto amin'ity zao tontolo zao ety dia misy ireo karazana fakapana be dehibe zay andalovantsika naneo an'izany nge Jesosy hitantsika raha mamaky ny filazantsara Matio 4:4 sy ny Lioka 4:4 ianao
misy fakapana be dehibe ety ambonin'ny tany fa ny mafinaritra ry havana dia zao ho atsika zay efa nandray an Jesosy Kristy ho tompo, ho anao zay efa tena nateraka indray, ho anao zay tena efa miaro ny fiainam-panahinao araka le voalaza amin'ny fiangonana amina Philadelphie hoe tany mafy zay anananao ifamonjena iny ry havana nameny tompo ao anatsika eo tena tian'Andriamanitra tena hazoniny ary amintsika zay efa nandray an Jesosy ny ray andro sarobidy tsoroko anao zany satria zay zavatra ho ataotsika rehetra ety anko dia andraisantsika valiny, andraisantsika valiny ninninna zavatra natao taka nataon'le ratsy fanahy teo le olona tsy nandray an Jesosy mandray ny valiny izy any amin'ny afo be. Ianao koa iza zay efa nandray an'izany atao hoe fahateraham-baovao nandray an Jesosy Kristy tompo misy tenin'Andriamanitra maro be ato andraisantsika valiny. Zany nge ny aprisian'ny tenin'Andriamanitra ny apôstôly Paoly naprisika hoe manova soa, manova soa ny andalovana eto ambonin'ny tany nge ry havana tena tsoroko anao indrindra fa ho atsika zay fa nateraka indray tena tian'Andriamanitra mihitsy tena igioka isika ny zavatra io vatanitsika ny an-danitra, misy zavatra ho vatanina nge ny an-danitra raha maty ianao androany nandray Jesosy Kristy ho tompo kanefa ianao tsy de niezaka loatra ianao araka ny voalazan'ny soratra masina hoe nanao soa. Ny fanaovana soa nge ry havana ao anatin'ny fahateraham-baovao, anatin'ny fanandray Jesosy Kristy misy lanjany fa be dehibe manko ny olona manao soa fotsiny izy de hoe nefa izy tsy manana an Jesosy, tsy ilainy zany Jesosy zany fa hoe manao soa de everiny fa hiditra ny lanitra izy. Tsy ry havana, ny fanaovana soa misy lanjany de ianao efa nateraka indray, ianao efa nandray Jesosy Kristy ho tompo misy andalatsoratra masina maro be milaza an'izany ato anatin'ity soratra masina ity za moeto tsy de hoe tena fampianarana loatra lavabe no meko anao fa voafetra ihany ny fotoana eto fa zaho tiako mihitsy ianao mba handinika an'izany raha mbola manam-potoana moa tsika anorina any mbola homeko anao daholo zany fa misy lanjany lehibe ary eto tena miteny ho atsika zay efa nateraka indray aza ketraka mba mijoro vavolombelona zany nge ny tenin'ny tompo ry havany hoy izy eo amin'ny Efesianina toko fa eninao manao hoe kiraroy ny fahavonona-panahy ny filazantsara ny tongotrareo zany hoe mizarao na zay nataon'ny tompo taminao aparitao ny filazantsara raha omen'Andriamanitra fitoriana ny filazantsara tahaka an'izao moa ianao de atovy ary raha mba omen'Andriamanitra zavatra ranofo ianao toaniny ny fitoriana ny filazantsara aza ketraka amin'izany ianao fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao izy ka ho teny raiky ho mpanapaka ny be ho vataninao daholo ny zavatra soa nataonao. Zany ny ravana anisan'ny tena tenin'Andriamanitra tena toroko anao fa mila jerentsika manarak'izay maninona moa Andriamanitra koa ny teny hoe miomana ianao eo amin'Andriamanitra ao araka nambarako teo fa niresaka taminao zavatra vitsivitsy fa ty zavatra anankiray teo ohatra ny mandalo kely men'ny fanahy masina atao anatiko hoe fa inona moa ny zavatra tena andanin'ny olona andro ety ambonin'ny tany. Asa raha fa mba nandinika mijery tsara an'izany havana fa za rehefa mijery ty tenin'Andriamanitra ty ary mijery ny tenin'i Jesosy omiliko toko fa 12 fotsiny santionany ty meko anao ty fa ovakiko eo amin'ny 9:40 enonareo tsara nge zavatra tena andanin'ny olona andro ety ambonin'ny tany lioka toko fa 12 9:40 de zao le ato fandaso fa avakiko aminao mihitsy mba ho hitanao tsara ny tena andanin'ny olona andro hatramin'ny 9:20 manao hoe menaran Jesosy dia nanao fanoharana taminy izy ozy ka nanao hoe Jesosy zany nanao fanoharana taminy ny tamin'ny lehilahy manan-karena anankiray ozy ny tanin'ny lehilahy manan-karena anankiray ozy nahavokatra be ary izy nihevitra tao am-pony izy hoe ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana amoriko ny vokatra aho ary izy izao no ataoko andravany trano fitehirizako aho anao zay lehibebe kokoa aho ary ao ny amoriko ny variko rehefa sy ny fananako dia nilaza amin'ny fanahiko hoe aho ry fanahy ao manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao mitsara mihinana misy tro mifalia fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka aniza zay zavatra no arinao
toy zany izay miarerena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karenany amin'Andriamanitra. Hoe aho hoe inona ny tena zavatra andanin'ny olona fotoana betsaka ety ambonin'ny tany. Jereo tsara ry havana io afatr'Andriamanitra io fa tena tiako ianao mba tena hijery tsara. Fa raha mandinika an'io ianao dia zao ny karazana manao projet ny tena andanin'ny olona fotoana be dia be. Fa kio tsara nge io hoe santionana io resahako aminao io. Any amin'ny epistiliny Jaona voalohany toko faharoa aza misy an'izao teny zao koa ny 1:20 hoe ny filan'ny maso, ny filan'ny nofo sy ny rehaka momba n'izao fiainana izao no tena andanin'ny olona andro be dia be ety ambonin'ny tany. Fa jerevo tsara nge ry havana mangataka anao eo amin'ny zavatra manodidina anao jerena ny fiainanao jereo nge. Jereo mba ao anatin'ny ray andro inona no andanin'ny olona ny andro ety ambonin'ny tany dia ireo zavatra resahako aminao zao filan'ny nofo, filan-karena, ireo no tena andanin'ny olona andro. Raha mifon'ny olona midimy maraina ka matory izy ataontsika hoe any amin'ny 120 alina ary ao nge ry havana fireo no tena andanin'ny olona fotoana iny ny filan'ny nofo, ny rehaka momba n'izao fiainana izao, ny plaisir isan-karazany, zany no andanin'ny olona fotoana. Fa inona ny tena tsy andanin'ny olona fotoana ary tsy rarahin'ny olona fotoana mihitsy? Tsotra ny valiny ry havana. Omeko anao ty Matthieu 7:17 ty. Zao ny tenin'i Jesosy hoe eto izy ny lalana, eto ny varavarana, ny vavahady makany amin'ny fiainana mandrakizay ozy ary tery ny lalana ozy makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Jerevonareo tsara inona vitsy mahita satria le zavatra nambarako taminao reo le lioka tompo 12 le nataon'le rangahy io santionana io. Fa raha resaka an'izany hoe fiainam-panazany firy moriavana ny olona miravavany ampiasana, mba misy an'izany hoe mamaky baiboly, mba misy an'izany hoe iainy tenin'Andriamanitra, mba misy an'izany hoe vavaka, firy ny olona mahavita an'izany. Ngataka anao jereo nge rehefa Andriamanitra miteny hoe tery ny lalana ary vitsy ny olona makany amin'ny fiainana mandrakizay, dikan'izany tsy rarahan'ny olona zany atao hoe fiainam-panazy zany. Ary ho tsara zao fiainantsika eto amin'ity zao tontolo zao ty, fiainan'ireo firenena manan-karena eran'izao tontolo zao. Mangataka anao jereo ny fiainan'ireo olona zay ny hoe verina fa tena hoe manana ny atao, mieritreritra hoe ampitombo ny arena eo amin'ny lafiny rehetrarehetra zao resahako anao zao ary raha nisan'ny zavatra tsy rarahin'ny olona dia ny fanahy. Mba manome fotoana kely fotsiny ny olona amin'izany hoe ndeha mba hiangona lahady maraina, zay fotsiny ny lahady maraina zany ary efa tsy andron'ny olona akory ny voaka ao. Androany ry havana ozy ny tenin'Andriamanitra veriko aminao Amosa 4:4 satria ozy anao an'izany aminao dia miombany ianao hiaona amin'ny Jehovah Andriamanitra ao, tsisy azonao hoe lana. Tena toroko anao zany, na hivadika vinao na hivadika varana, na ino ianao na tsino. Zao androany ianao asen'Andriamanitra mieritreritra tsara, mety toy izao nge ny toro-teny farany oronesinao dia hiala taka nyity lehilahy tena ahoana ozy Andriamanitra eto, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, aniza zay no arinao. Tiavan'Andriamanitra ty ravana napetraka ny tompo tato anatiko ty ho atsika rehetrarehetra tian'Andriamanitra tena andiny tena raha mandeha ny tiavan'Andriamanitra ty anao, tsy anao ny epitso ozy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamo 7 hoe 70 taona nge ny andro ny zanak'olombelona, 20 taona raha tahinika mateza taka ny ahatra ny androtsika, posaka maraina fa ny hariva dia maina. Zay le ry havana ny afan'Andriamanitra ny zareny androany ho atsika rehetra hivavaka ho anao mba ty fotoana ity ao anatin'ity vavaka ity mba mangala fanapa-kevitra ianao mikasika ny fanahinao ao anatinao io. Eritrereto sara zany no hitanao amin'ny sary eto
fandriamanitra le andriamanitra fanahy eo akaikinao izy ary manome anao ny tiafatra ty androany mba tsy ho verimaina ny fotoana nandalovanao teto amin'ity tany fandalovanay ty ivavaka isika raha io misaotra anao lehibe ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanakao ny amin'ny afatra ao zay nomenao androany vavaka manokana tompo mba hitondra fisainana lalina ary fanapa-kevitra lalina ho an'ny olona zay mandrehany ity afatra ao androany ity fanamasinao ane tompo ampahiratra ampahery ary ampiomana zay rehetra mandre ty afatra ty androany mba hatonga azy andova ny fiainana mandrakizay satria zay no tena sitraponao tompo mba ho voafonjy daholo ny olona rehetra anao dera tompo anao ny voninahitra tononiko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo samy vavaka zany amen.